mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Amin'ny fifaliana indray ny onana amintsika eto mpandiniana ny tenin'Andriamanitra, ary eto dia efa elana tsy ny sahady etem-pendohana fa raha ny tenin'Andriamanitra izay hodinintsika amin'ny bokin'ny Hebreo dia tena sarobidy ary maro be ny zavatra azo lazainao, nefa noho ny fotoanantsika dia voatery sika tsy maintsy mamitina araka izay azo atao. Nefa na izany aza dia zay zava-dehibe everina ho ny zava-dehibe tokony ho fantatra dia iazana ny ampahafantatra antsika izany. Alohan'izany nefa dia tsara mbola hiara-mivavaka isika aloha. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny famondramponao sy ny fitiavanao. Raha afaka indray anoza fiarahana mandinika ny teninao zao, tena sarobidy manko izany. Ary noho izany dia mangataka aminao zahay anio, aoka mihitsy ho azavainao Tompo ny fonay sy ny sainay. Raha handinika ny bokin'ny Hebreo zahay, mba hitondra fahazavan-tsaina vaovao ho anay tokoa zany teninao zany, ampiorina ny finoanay ilay Kristy Jesosy Tomponay, ilay nirahinao tetỳ an-tany anambarany mombanao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Hebreo araky ny fanambarako teo dia rehefa amin'andinika azy ny mpandinika soratra masina dia nahita fa tsy tena mazava hoe iza ny nanoratra azy, fa ny fantatra dia izao mbola tsy rava ny tempolin'ny Jerosalema, zany hoe voasoratra talohan'ny taona 70 amin'izao taona misy antsika izao zany. Ny fandiniana azy amin'ny ankapobeny koa dia ahitana fa ho tena fampiorenana ny jiosy ny ova ho kristianina no antony nanoratana lay boky, satria ny zavatra zay tena ambarany ao dia ny mahazava-dehibe any Kristy ilay Mesy, ka ampitandremana izy ireo mba tsy hiverin-dalana hareborebo ny fampianara-tsamihafa indray hiala amin'izany finoana an Jesosy Kristy izany. Ary noho izany dia sarobidy mihitsy ny ahafantarantsika ny amin' Jesosy Tompo sy zay ampianariny ao ny mba ahatonga ny finoantsika koa iorina, satria averiny indray fa ho fampiorenana ny finoana ao amin'i Kristy no antony nanoratana ny boky, ary indrindra mba tsy hiverin-dalana izay efa nanaraka fa mba hifikitra amin'ny finoana an Jesosy Kristy. Zany mahatonga rehefa ampitahana samihafa ao, tahaka ny hoe fampitahana an Jesosy amin'ny Mosesy, amin'ny Arona, ampisorona be, fampitahana azy amin'ny anjely sy ny tahaka an'izany. Ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 410 no ovakintsika anio. Hebreo toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 410. Amin'ny anaran'ny Tompo namakitsika izany. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany, tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, zay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy nahareny zao tontolo zao, izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazo ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanavotana ahafaka ny fahotany izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana kavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho ny rainy ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lahy matoho amin'izao fiainan'izao indray dia ho izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra ekohika eo anoloany. Ary ny anjely dia lazany hoe izy manao ny anjeliny ho rivotra ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory, ary ny tehi-pahitsiana no tehi-panjakanao. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka, ko Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanosidiloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Ary zao koa, ianao Jehovah tany aloha
no nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra, ireo dia ho levina fa ianao ho maharitra mandrakizay. Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba hamalonanao azy. De toy ny fitafiana ka hovany izy, fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy tapitra. Fa anjely izany mba nilazany hoe, mipetra eo tanako akavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra nirahina anao fanompona ho an'izay handova famonjena. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Inavy no fahamarinana zay tsoatsika araka ny nambarako tany am-piandohana moa ry havana, dia tena manan-karena de manan-karena amin'ny zavatra tokony ampianariny antsika ny bokin'ny Hebreo. Nefa no ny fotoana ho zao dia somary fitinina ihany ny fanazavana azo mena antsika eto. Fa ny zavatra anankiray zay lehibe tsy tonona avy amin'ny bokin'ny Hebreo de ny hoe efa ny teny Andriamanitra. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy dia hitantsika ny hoe efa ny teny Andriamanitra. Ahoana ny fomba nitenenany? Tamin'ny mpaminany tamin'ny testamenta taloha, tamin'ny alalan'ny zanany amin'ny testamenta vaovao. Hitantsika amin'ny andininy voalohany zany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe fa nahoana ary no tsy maintsy ny teny Andriamanitra? Nahoana no tsy maintsy ny teny Andriamanitra? Ary inona no iriny raha nyteny izy? Mazava loatra ry havana, fa raha ohatra ka miteny ianao, zao ohatra hoe miteny amin'ny radio tahaka zao aho, inona moa no antony tenenako amin'ny radio? Misy zavatra tiako avoaka avy ao anatiko ao, avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay nivakiko sy ny dinihiko alohan'ny ampitahako azy aminao. Zany hoe ny olona matoa miteny de te hanambara zay zavatra ao an'eritreriny izy na zay ao am-pony izy. Fa satria raha mijoro eo ny olona anankiray, na mijoro eo ohatra ny manam-pahefana anankiray, ka tsy miteny izy, tsy manao ninninina izy, ahoana moa no alalanao zay ao am-pony ao? Nefa matoa izy miteny de te hamoaka ny ao am-pony izy. Ary isika malagasy de nino an'Andriamanitra. Be dehibe reo oabolana samihafa zay lazantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy andrin'ny hafa andriko ihany azan'ny loha samangina jerena fa Andriamanitra ao tapony loha azany tsy mamikimikipy tahaka ny olona manao an'Andriamanitra ho tsy misy de mbola nataony sasany ray aza hoe ho tahin'Andriamanitra sy ny razany Fa saingy izao ny fanontanianany hoe ahoana no ahalalanao ny eo am-pon'Andriamanitra? Ary iza no efa nandre zany Andriamanitra ny teny zany? Ny Andriamanitra zay tao am-pon'ny malagasy teo aloha raha mbola tsy nahalala ny soratra masina izy, de Andriamanitra arak'izay niheveriny tenany fotsiny ihany. Fa raha ny teny Andriamanitra de izao ny filazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny tamin'ny alalan'ny mpaminany izy, ary eto de ambarany hoe ny teny tamin'ny alalan'ny zanany izy. Inona ary ny tao am-pon'Andriamanitra ka nambarany tamin'ny mpaminany? Fitiavana izao tontolo izao. Inona ny tao am-pon'Andriamanitra ka noamafisiny tamin'ny alalan'ny zanany? Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany, Andriamanitra ny teny, zava-dehibe zany, tsy afa-po tamin'ny rahan'ny mpaminany Andriamanitra, fa ny zanany mihitsy no nirahiny, ary izany no nahatongany hoe tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka, ary izy no manambara azy.
Jesosy Tompo mihitsy no nyteny zany ao amin'ny Jaona toko voalohany 9:20. Tsy misy mahalala marina an'Andriamanitra afa-tsy ny zanaka izay nirahina hanambara azy. Ary noho izany raha miteny Andriamanitra ny tarigetrany ve ny ahafantaranao ny alalin'ny fitiavana ao anatiny ka nampilazai ny zanany, hitory fitiavana na tongavany zanany mba hanana fiainana mandrakizay ianao. Nefa koa hanambara ny zava-misy any ambadiky ny fasana, fa raha tsy misy ny fahaverezana mandrakizay de tsy nisy ny azo fijaliana. Raha tsy misy ny fahaverezana mandrakizay de tsy tonga teto ambonin'ny tany hanambara ny fitiavan'Andriamanitra Jesosy Tompo. Fa satria misy ny fahaverezana mandrakizay de nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very ianao fa hanana fiainana mandrakizay. Mbola misy koa zavatra ambarany ny amin'io Jesosy io. Maro be reto, manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 140. Ireto avy: zanak'Andriamanitra izy, endrik'Andriamanitra izy, manafaka ny fahotantsika izy, iankofan'ny anjely izy, mpanjaka izy, Andriamanitra mandrakizay izy, mipetraka ao tany ankavanan'Andriamanitra izy, ambaram-pitsarany an'ny Satana. Izy nanorina ny tany sy ny lanitra, zay asany ho levona ireo, nefa izy de tsy miova mandrakizay. Izany rehetra zany no entiny manambara ny Jesosy Tompo. Raha ho tsiponitsika tsirairay ny asaribidin'ireo hoe zanak'Andriamanitra, endrik'Andriamanitra, nanafaka ny fahotana, iankofan'ny anjely, mpanjaka mandrakizay, Andriamanitra mandrakizay, mipetraka ao tany ankavanan'Andriamanitra, ary hitsara ny Satana. Raha izany ny fahalalana ao an' Jesosy Tompo, ka io Jesosy Tompo io Jesosy Tompo io no miantso anao anatin'azy hoe mankanesa ty amiko, ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana, izaho no anomenareo fitsarana. Io Jesosy Tompo io no milaza hoe izy rehetra misotro ny rano eto am'izao tontolo zao de mbola angetaeta, fa na iza misotro ny rano zay meko azy de tsy angetaeta mandrakizay. Raha mba fantatrao tokoa manko ka inonao marimarina, izany mahazanak'Andriamanitra azy zany, zany mahendrik'Andriamanitra azy zany, zany mahampanjaka azy zany, zany mahandrina iankofan'ny anjely azy zany, de fantatrao fa tena fahadalana ny fandavana ny antsony, fa ty antoka ho an'ny olona ny fandavana ny antsony. Mila vonjy ny olona, makany amin'ny asany demony no tediavany vonjy, nefa nie lay zanak'Andriamanitra ny te hamonjy azy. Mila fiainana mandrakizay ny olona, nefa tsy any am' Jesosy izy no mitady azy, fa any am' zavatra zao tontolo zao. Mila famonjena izy eto am'ty zao tontolo zao ity, tsy any am'lay mpanjaka mandrakizay izy no mitady azy, fa any am' zavatra zao tontolo zao no ikatsahany azy. Mila fiainana izy, nefa any am' fahafatesana no hitadiavany azy. Ary zany rehetra zany de manam-pirofo fa tena maty antoka ianao raha tsy mahalala any Kristy, lay nanorina ny tany sy ny lanitra, tany sy ny lanitra ho levona, fa izy lay tsy miova ao maly sy an'io ary mandrakizay. Tena maty antoka ianao fa izao tontolo zao ho ravana ny miantsoantso anao aty hoe avy aty, miantsoantso anao raha vola de miditra ho andevony ianao, na de fantatrao aza fa tsy manome fiainana mandrakizay ho anao izy. Jesosy Tompo raha niantso anao, tsy niantso anao ho andevony sanatria, tsia, tsy niantso anao ho andevony, fa niantso anao ho zandry malalany, niantso anao ho sakaiza malalany. Izany no ientsony anao, de niantso ny Satana te hanandevo anao ihany, sanatria ve no hiazakaza anao. Izao ny tontolo zao zay ambarany soratra masina hoe ho levona 2:12. Izany no ifikirany fanahinao, ifikirany fisainanao, nefa Kristy Jesosy lay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary hitsara ny Satana atao eo ambanin'ny tongony. Izany no miantso anao hoe mankanesa ty amiko. Maty antoka ianao hoe, maty antoka ianao. Fa ny epistily ho an'ny Hebreo
dia manambara ny tombontsoa anananao fa lay zanak'Andriamanitra, lay endrik'Andriamanitra, lay Andriamanitra mandrakizay, lay ankofan'ny anjely, lay mpanjaka itsara ny Satana, izany no lay Jesosy miantso anao hoe mankanesa ty. Inona no andavanao? Olay tononkiratsika hoe sao ity ny toroteny fa raha fanasananao, sao anio ny fotoana fa raha velomanao. Fa ny fahamarinana anankiray entitsika ihany koa hamaraparana izao fanazavana izao de ny hoe inona no ambarany mony amin'ny anjely. Ny 14 dia ambarany fa ny anjelin'Andriamanitra dia fanahy manompo nirahina hanao fanompona ho an'izay andova famonjena. Ny anjelin'Andriamanitra de fanahy manompo nirahina hanompo ny zanak'Andriamanitra, hanompo ny olombonjena. Ny Salamo 4:7 de voasoratra hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Iza moa ireo matahotra an Jehova ireo? Reo anie ny olombonjeny, reo ny olona nanaiky ny fitiavan'Andriamanitra ao am' Kristy Jesosy Tompo e. Ireo no olona lazaina hoe ho zanak'Andriamanitra, ireo no olona andova fiainana mandrakizay. Ary na de mbola tany amin'ny testamenta taloha azy reny olombonjena ireny de hita tokoa fa nisy anjely tonga teo aminy nanodidina azy, niaro azy. Tadiditsika ny tantaran'ny Elisa, tezitra ny mpanjakan'ny Asiria, satria nambaran'Andriamanitra tamin'ny Elisa avokoa ny tetikadiny te handrava ny fireneny Israely, ary Elisa kosa nanambara izany tamin'ny mpanjakan'ny Israely hiarovany teny. Tsy afaka nanao na inona mpanjakan'ny Asiria. Inona ny zava-nisy rehefa avy eo? Tezitra ny mpanjaka Beniadada, de naniraka olona izy hoe ndany ianareo, naniraka miaramila maro be izy, sambory ihany zany Elisa zany. Tonga tany amin'ny Elisa tokoa reo miaramila maro be isambotra ny Elisa, nangovotra Geazy. Maty tsika maty, hodidin'ny miaramila ny Asiriany tsika. Vavaka tsotra ny nataon'ny Elisa zay mino fa ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy. Ny anjelin'i Jehova dia mpanompo nirahina hanao fanompona ny olombonjena, araky nitatsika amin'ny 4:11. Andriamanitra o Elisa nivavaka tamin'Andriamanitra izy, sokafiny masony mba hahitany. Inona no hitany? Anjelin'i Jehova marobe manodidina ny fonenan'i Elisa. Ny anjelin'i Jehova fanahy manompo nyrehetra ny fahatezeran'ny Nebokadnezara tany Babilôna fa izay, fa tsy nety ny ekoka teo amin'ny sary vongana nataony Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tezitra Nebokadnezara, nalatsa ny tany amin'ny lafaoro misy afo mirehetra izy 3 mirahalahy, kanjo nanjary 4 izy no tao anaty lafaoro, ka natoinina firedaredan'ny afo ny lafaoro misy afo mirehetra na singambolony izy 3 mirahalahy aza tsy may akory, nanjary 4 izy ny tao. Vakivava Nebokadnezara, to tsy telo venina tsipitsika ataoko, maninona no 4 no hitako? Ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoa aty. Nivoaka izy 3 mirahalahy, nanjary 3 ihany izy sisa, fa lay anjely faha 4 tsy hitany teo. Navoaka ny didy, tsy misy Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Nahoana taony anjely nirahina hanompo, nanjary nanova na de ny lalam-panjakana aza. Daniela nalatsaka na tany andavaky ny liona, satria tsy nanaiky ny tsy vavaka tamin'Andriamanitra. Tsy nahita tory ny mpanjaka Dariusa nandritry ny alina, fa nakaisa vo maraina de niazakazaka nakany andavaky ny liona, nanontany moa ny Andriamanitra voanavonjenao tamin'ny vavan'ny liona ary Daniela. Hoe ela velona mandrakizay ny anao ry mpanjaka, Andriamanitra efa naniraka ny anjely ny nanakombona ny vavan'ny liona, ny anjely ny ray anakombona ny vavan'ny liona tany andavaky ny liona, satria mpanompo irahina ireny hitondra famonjena ho an'ny olombonjena. Nampidirina tao an-tranomaizina Petera,
nokasaina ihany ko vonoina rehefa avy eo saingy no matonalina ho ny voasoratra nisy anjelin' Jehova tonga tao aminy namoaka azy avy ao an-tranomaisina ry havana. Izany rehetra zany no ataon'Andriamanitra amin'ny olony, fa ny anjelin'Andriamanitra no nirahina hanompo. Tsy ampitahotra anao ny anjelin'Andriamanitra, ny devoly no mampitahotra ary zany no androana azy. Ny devoly no mpampitahotra ary zany no andidina azy ante amin'ny anaran' Jesosy. Ny devoly no mpampikorotana ny saina, ny devoly no mpampiditra fahotana eo amin'ny fiainantsika ary zany no androana azy. Nahatonga ny soratra masiny laza hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Fa ny anjelin'ny Jehova, ny tena anjelin'ny Jehova ho anao ripino ao, na tsy hitan'ny masonao azy izany. Misy anjely rahin'Andriamanitra hiaraka aminao, hombanao. Ary izany no tokony ahatonga anao tsy hatahotra na dia mandeha mamaky ny loasa aloko ny fahafatesana azy. Ireo ary ny fahamarinana vitsivitsy averiko indray ny hoe tsy ampy moa ny fotoana, ka dia izay everinao tena zava-dehibe ho fampaherezana antsika amin'izao andro farany izao no nosontonina tao amin'ny Hebreo 2:1-2. Ny voalohany, efa niteny Andriamanitra, henoy ny teniny, aza vela andalo foana ny teniny, fa raha ny manam-pahefana zao tontolo zao aza no miteny, miaino anao. Nahoana no anetsi-tadiny amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy miaino ny eny olona? De hoy Andriamanitra hoe mandrenesa ary lanitra ary miainory tany, fa Jehova no miteny. Rehefa tsy hiaino sika, ny tany sy ny lanitra hiaino an Jehova, saingy indrisy loza no iafarany zany. Fa ny faharoa, ny am'ilay Jesosy zay ambarany eto, mahazanak'Andriamanitra azy, ny mahampanjaka azy, ny mahendrika Andriamanitra azy, ny mahampanjaka ny mpanjaka azy, izany no miantso anao ho sakaizany ka manao hoe mankanesa ty amiko. Nahoana ny lavina zany antsony zany, nahoana no andosirana zany antsony zany. Ary ny farany, ny momba ny anjely mpanompo ny rahina hanampy anao reo, hamonjy anao reo, tsy ampitahotra anao ny nahatongavany. Ka raha misy anjely hoe mampitahotra, tsy avy amin'Andriamanitra izany, fa ny anjelin'ny Jehova de tonga hanompo ny zanak'Andriamanitra handova famonjena. Ary noho izany, mo tsy mety ve raha ndeha hiaraka misaotra an'Andriamanitra isika, ary hiaraka manolo tena ho an'i Kristy Jesosy Tompo, lay miantotsika hoe mankanesa ty amiko, andeha ary vavaka isika, angataka amin'ny Tompo isika mba haniry ty ampotsika ny tenin'Andriamanitra, satria efa niteny izy. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay no niteny menao anay androany, fa ho nataonay ahoana tokoa moa ny nahafantatra anao sy ny ho nahalala zay tao amponao, raha tsy niteny anao ary ny zanako malalanao no nirahinao hanambara ny fitiavanao anay. Mifona aminao zay ny amin'ny andavanay reny teninao reny hatramin'izao. Fona aminao zay fa rena tokoa ny antsonao, saingy manetsy tadiny zahay, ka alenay miaino ny antsoantsony zao tontolo zao, toy zay ny tenin'ny tomponay hoe mankanesa ty amiko. Mamindrafo aminay ny am'izany ianao ry Tompo, mamelany elokay. Ary misaotra anao zay Tompo no nampahafantaranao anay androany, fa hay ve na tsy hitan'ny masonay aza ny anjelinao, irahinao hanompo ny olombonjena. Misaotra Andriamanitra rainay eo, mangataka aminao zahay. Zany fahamarinana rehetra nambaranao anay androany izany anie, hampitombo ny etaetanay, hahalalanao bebe kokoa, ary hiara mandeha aminao hatr'izao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.